Star Times manolotra ho anao. Miposaka ny masoandro mifokotsika natokasitsika fa te hifosy atorontsianana iantsony fa inona izany ho ianao ny fampiasana panneau solaire Star Times ahitana ondulaire hybride milamina ny tontolo mandroso mahomby ary sambatra kokoa satria afaka manao ireo tokony atao tsy misy fitaintainana raiso ny fahefana makany amin'ny fiainana mamiratra kokoa Star Times solaire hiaraka miratra isika. Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Trano maty andihany faharoa nosoratany Toky Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patricia. Ovelo amin'ny Omiajany Irina Lanto ary Anjariliva miaraka amin'ny Miaja sy Tahina Nantianaina. Tovorazanana mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanatotosa. Ny eo anilanao no tiako hiatrehana no aviko izay mety tony fiainako raha sitraka ao tianao ary miangaly raha tokoa menatra be afaka tsy mamaly izao nge raha menatra ianao izay tia tokoa ny mahandry izay ary ny valiny tao amin'ilay nieritreretanao miangaly fary be aleo koa sapina fa tsy ampy any noroka indray mitsidika kely teo iny ao ay ianao koa fa miangaly vonina zany miangaly niatrika ny sedram-piainana iaraka amiko raha tokoa se ferahana vao metomboko izao ve dia efa sedra ndresahanao marina kosa nge zany tsy ho zava-mora foana natrehana amin'ny fiainana fa zava-tsarotra ihany koa eny sarotra ve moa izy oatra ny reny niainako tao amindry monsieur Yance reny fa mbola ty miaiky ianao koa aloha fa tokony meko anao ry miangaly ho eo foana ho anao na hoinona sedra ho lalovantsika. Efa fonina tsara ve niavako andrafozana anomana ny entana tokony hoentintsika mihitsy azy za io zao fa hono alesa lavitra be ve ho azy zany any ambanivohitrareo zany mba misy io manany tongotry sy ny saiko mantsy somary lavidavitra tokoa aloha mandeha lalatany ora vitsivitsy rehefa afaka ny arabe aveo mipita tongotra tongotra zany sahabo ora ray sasany eo reraka sahady zany ianao kosa aza manao an'izany atsy dada sineny azo efa sasa miandratsika ery sady tokantrano tsy arahana tsodrano zany koa nge tsy zarizary zange tsy mandahany zany ao ary fa tsy kivokivy zay mila mitondra voandalana ho azy ireo koa nsika aza dononao mijery an'izay eny
Efa misy zavatra tao an-tsaiko ihany fa tsy adiniko iny ka. Za marina nge sady manahy ihany. Zay indray, inona zao no tokony hampanahinao ka? Ko iza no mahalala raha tsy ho tian'ireo ray aman-dreninao a? Mety ohatra hoe tsy mifanaraka amin'izay tao an-tsainy na tsy haiko. Aza mba kely raha manahirana toy io moa e. Olona tsy hompiainy izay tsy misy tokony ahianao. Ka efa fantatra ry zareo tsara zany hoe hitondra anahy ianao? Ohatra ka efa angatatsodrano amin'izy ireo moa ny direksion antsika anko. Anko sao dia hoe efa misy vaty vao homandry zareo anao any. Ianao mba matotra tsy haiko hoe za veny ka tahotra sa maninona. Ohatra ny misy zavatra mandindona zany amin'ity dianay ity. Ohatra ny tsy dia mazoto tsy haiko zany a. Rato anefa ity tena hoe tsy andriny izay andehananay. Eny e, ho any an-tanindrazana kosa ve mo za no adala. Raha leo alamina an'izay le entana fa ohatra ny lozako mandefa finany eto fotsiny. Tsy haiko hoe za ve ny efaka tahotra sa ahoana. Ohatra ny mahatsapa-tandindon'olona manaraka anay izany foana. Sady ohatra ny hoe olona maromaro mihitsy. Nefa rehefa mirika dia tsy misy ninonina. Ala mikitroka ny tazana na ny ankaviana ny ankavanana. Rato anefa ity toa tsy taitra akory. Mamindra milamina ery ity izy. Raha anefa ity ila hotorany tahotra. Eny e, tanànany moa aty ka inona tsony ny atahorany io. Amin'io tsy misy na dia tamingan'olona ray aza mifanena taminay nefa izy milaza fa izy itseny izay. Aizaho koa nefa azy eo. Ary tena lasamborona be ny avaka izany e. Mingaly, inona ho any mahavariana be anao eo? Manontany tena fotsiny aho hoe aiza ihany ary ty ambadika kelinao ty. Efa ambadika kely ao tsisy farany nefa tsy hita ihany ve izay eoko. Tena lavitra gamba marina moa. Efa kaika kia. Miakatra amin'ny vohatra kely sisika dia ao. Ianao izany foana. Efa miandry ao ny mpitseny. Sura ianao fa tsy diso lalantsika aloha. Tena ala miteza be manko izay nivakivakiantsika izay. Zany raha mba handrenesana feon'olona na dia ray aza. Ay venao ty ray nitetaka be taksa. Nefa mba mizesta be ry hoe tsy tira tsy filma horery. Ay kay resaka fotsiny ianao. Ianao ve raha mbola manany any. Raha doa mbola lavitra veo a. Efa indimy amby efapolo izay angamba ianao nanontany an'izany. Indimy manontany sisy ianao dia tongitsika. Antray, sao dia mba tsy rarana. Efa reo amban'ireo ry mpitsenantsika. Inona ary ty? Angamo ireo mpitsen'ireo afaka hibaby sa hitrotro anahy? Dia izao indray koa dia hoe mbola misy dia tongotra be indray mandrantsika vao toena tongotsika. Mbola misy eo amin'ny adiny ray eo e. Ka tena empaka ka. Sonda hiverina rado ka. Hiverina ianao dia hiverina makivaky an'ireny lalana ireny indray. Meraka be a. Zany ve tsy vao mainka raha tetaviny. Tsy ho raha pitso ianao vao tonga any amin'ny vilona. Mba marina moa. Masina ary ty. Nefa zao rehefa avy aty dia mbola atao baty moa ianao. Atao baty miahoana indray izao izany. Ho atao sedra re a. Io sedra io ny hamaritra hoe vinanto mendrika fe ianao sa anao akory. Ka sedra inona indray koa ary izao izany e. Toto vary telokony a. Raha mahafotsy an'ireo anatin'ny tapakalo indria dia azo-tsodrano be sy harem be. Inona tsara? Ko raha tsy tezitrako.
zanakam-panjaka nga hono ny ovadiako ka mila fetsiketsihana be ohatran'izany. Aza mahita lasaina kory a hoy efa reny mpotsihana antsika aleoko pahako amin'izay ry zareo anatona. Tonga sonareo rakizy lavitra be ny aty aminay ry mengaly Tena lavitra aloha e. Sarotra ny mandainga. Fa niny anga ahoana? Fa ahoana? Efa saiky verin-dalana mihitsy aza izy io. Sinona Mifariritra sahala amin'iny ry izy. Zany. Lasa mifatezaka be ny aty amintsika. Taiza koa zany no teny an'izany. Maty neny eo zany vonoiny foany. Tsongotsongon'olo tiana re zany na marary azy efina. Ie dia aleo ampiana kely mihitsy fa manala baraka. Maty mama. Hoay rato avy vetivety koa nge ianao e. Indramiko kely 2 minitra fotsiny vatindry ho asy andavarangana kely vetivety zay. Vetivety fotsiny. Eny ary. Ahoana zay ry neny? Ono efa nambaranao tamin'ny mengaly ve ny fombafombantsika sy ny tena antondianareo aty? Resaka tokoa aloha zay dia ahoana? Fa tsy niditra tamin'ny Tsipriany be. Efa haininy ihany tsinona no mety ho fandraisany azoko. Ozy fotsiny aho hoe hamonjy famadihan-drazana aho dia angatatsotra ny razana. Dia ahoana tsy be fanontaniana be ve izy? Somary gaga kely ihany aloha izy hoe nahoana no hoe famadihana nefa volana jona no naovana azy. Dia nyteneniko fotsiny izy hoe volana jona ho ano ny fiakaran'ny vokatra ka amin'iny manambola sy tahiry kokoa ny olona aty an-tanàna. Atahorako hanondrana tia manko io raha io bikabikany io jereo angety hipoziny fa ohatran'ireny olona mailomailo lava zany ireny. Tapohany alaviran-dalana fotsiny re izy dia zay nga. aleo fa resahako milamina izy. Zay mihitsy. Sady normal koa izy raha toy izao satria voaviny sidra tranga saika namoizany ainy. Tranga saika namoizany ainy inona rato Ny fanandrana tamin'ny vampira pitroka rary. Ia zabe vazivazy eo koa re rato Tena marina nge zany. Tandremy fotsiny mba tsy hanondrana eo io dia efa miteny anao azy efa hainao tsara tsinona ny ray be sy reny be anao fa sarotiny dia sarotiny indrindra fa amin'ny fomban-drazantsika. Sady andao amin'izay tsika ry neny hiditra amin'izay ka sao asaro-pisaina ilay zanak'olona io. Ndao ary. Tsy efa mitsahatra daholo ve tsika? Misaotra betsaka fa tena voako be mihitsy. Ano-masaka retsy tsy fisaotra inona ary ty? Rehefa nahazo toanaina ary dia andao amin'izay tsika iarabany dadabe Ratsimbe so koa mantsy mangatsika ny sakafony. Ay ve tsy ny sakafo izy nefa nge ny zoky olona hono no tokony tolorana sakafo mialoha Tiako le toe-tsaindriko kanefa manana ny ora fisakafoana efa mahazatra azy dadabe. Ay mo. Iarabany dadabe tsika dia miangavy ianao mba ho tony tsara. Tandremy sao taitaitra be eo fa tsy tia tabatabatsy iny dadabe. Ay. Ka mo tokony isy ataitaitra ka tsy azo kokoa zany. Aza donona ny ranony dadabe rado dia le vatotra koanareo koa tonga dia hoento. Ianao zany mba mitondra n'ilay akory miangaly Ay, andrasoary alaiko 2 minitra kizokizo sady avokoa zany raha trano misy riana 4 be zao
sady le tohatra amin'io tena miolakolaka fa hafa-be izany. Ohatra ny reny rovo ireny ity izy. Misy hevitra maromaro isaky ny rihana. Raha ety ambony indrindra ianao dia mahatazana tsara ny manodidina rehetra. Sa izao tokoa ilay hoe ray aman-dreny lolohavina tapony loha. Dia tamin'ny fomba ahoana ary izany ny karan'izany lehilahy lehibe izany amin'iny tohatra lava be iny. Eny e, mety babena ohatra ny ora matoa be vadiny io ihany angamba. Ary fofonina ary izany mahery be izany. Tena tsy azoko ny aiko saingo manaraka ambokony fotsiny a. Dia kosa fa nijanona ka. Misy hevitra mikatona eo anoloana io. Varavarankhazo vita sikotra tsara tarehy. Dia ao izany ny hevitry dadabe. Ry dada, afaka mandroso ve izay? Toa tsy nisy namaly akory nefa nisokatra avy any anatiny ilay varavarana. Dia mandroso hono izany. Hoay, toa hevitra maizimaizina be. Akory dadilahy, nanao ahoana ianao nanoto salamalama izay? Toa nirato teo amin'ny sandroko a. Izany hoe mila miraba koa izany. Isa nefa le arabaiko atao anaty aizina be ato. Salama tompoko. Ireo tonga ireo izy roa kely. Rado zavikelinao sy miangaly fofombadiny. Tonga eto izy roa angatatsotrano aminao sy ireo razambe. Nitondra fanomezana ho anao koa izy roa kely. Kely tokoa fa ny fomanolotra ireny no ameno azy. Ka ho tolorako anisa izany izy ity. Ato ane ka maizimbe tsy hifankahitany e. Inona ary tia manondra an'ity? Mandroso ianao dia apetrao eo amin'ny fanila amin'ny fandriana io ilay vatotra koa. Sady anatitra ny sakafo ny dadabe kosa e. Io napetraka eo anilanao io miaraka amin'ny rano vola. Rabeza tokoa ngery dada ka nampitondra teny fa tsy afaka hony. Mamerina ny fialan-tsiny ondry zareo fa tsy afaka ny andefa na dia solon-tena aza. Manao tsy salamalama hony razery dia tsy afa manoatra izy. Ary raha zanako tokoa ve hoa efa voalazanareo e? Tena akaiky be ny dadabe koa mantsy izy ireny na dia tsy isa ny fianakaviana aza. Efa voateny avokoa ny olon-drehetra e. Hatramin'ny any ambany andrefana azy efa tapitra voatetiko. Aza manahy dada. Kotrika be io fetintsika io e. Mba isa loatra reny hoe resahany reto olona reto e. Tsy misy mamaly akory zareo nefa dia maharesaka ery. Ka sao dia mba afaka tanila kely ho any lamba mbaravarakely reneny fa tena tsy misy ninina tazako ange e. Ai, variana ny resaka teto tokoa ako. Natoro maraina mantsy dadabe anareo fa tsy dia salamy. Ndraso hanokafako kely. Aza sokafana be fotsiny so mangatsiaka eo dadalahy. Andrekaka eo. Masoko ve ny mandrorosa razana efa maina mitsidra eo ambony fandriana io. Tsy ireo tia maso ny fa efa lalina be. Ny odiny makina, ny taolana ny trakitraky. Dia io izany ny resahanareo teo. Andriamanitro, tena hoe mitahiry faty amatrano. Rado, ampanginy kely ny olo-tianao azafady a. Mingaly a. Inona ary tia manondrana be ity? Tsy efa niteny taminao moa sa tsy ho taitaitra na hikoropaka? Olona matory io manoloana io fa tsy razana izany. Jereo ange raha tsy lasatra maso hatramin'ny niberasana tasy vadiny tamin'ilay teninao teo hoe? Andeha hivoaka ato ka? Tsy tandroko. Razana efa maina be io ka olona matory ahoana kory rato a. Ento mivoaka malaky io. Efa manomboka sorena mantsy dadabe Ratsimba ka sao dia hiarany hatezerany mialohan'ny fotoana eo. Tsy azoko e. Olona maty ve mbola ho sorena ahoana ihany azy. Mangina aloha e. Andao fotsiny tsika hivoaka dia izay.
razana no mitsena mivoaka ty atokotany indray vao maso mivandravandra be no miandry. Tena ratsy fijery daholo ny olona rehetra. Tena tsy ho tamana ty sahady aka. Azafady, ndry moa ilay fofombadiny rato. Ela ny ela fa mba nisy olona nyresaka sy nanatona. Efa saika lany masony reto olona reto ary ohatra ny vehivavy avy any andrenivohitra ngera ny pozipozin'izany. Ie, Mengaly no anarako. Zaka iny Cynthia, vadiny zaka zokilamatoany rado. Faly mahafantatra. Mpiravavy am-panambadiana zany sika. Ie, tonga solondry misaotra. dia nanaoana ny avy zanana. So dia mazoto olondry dia ndao iaraka tsakarantsika rovavy sady mba miresadresaka kely. Ndao ary sady tsy te hijanony ele tokoa. Aty amiko daholo kosa ve akiny masondry zareo. Efa vo isandry zareo hatramin'ny tandry aty amin'ny tarehako mihitsy aza angamba. Andao ary tia misy indray metindry. Misaotra retsy Rato lazao ara mbola misy zavatra fa tokony ho fantatro ve nefa tsy nambaranao tamiko. Toe manko ianao mbola nresaka tamin'ny olona foana dia tsy afaka nanontany ianao mihitsy Tsy tiako koa ilay hitezerany mamanao amin'ny zavatra tsy nampiomanina akory. Eny miala tsiny tokoa aloha Mengaly. Tena diso tsy nilaza taminao meloha. Nefa tokony comprendre ihany ianao satria tamin'ny fomba ahoana ary no anazavako anao an'ireny. Hoe miresaka mifatinareo? Sa hoe miraitranao amin'ny maty? Dia mba mitenena moramora moa e. Ka hazavao aloha Rato. Fa hazavaiko tsara ary. Hitanao, aty aminay raha mbola tia ambohatra ilay olona dia tsy mbola sokajiana hoe maty fa mararina koa matory. Rehefa voalevina tanteraka izy izay vao antsonina sy raisina hoe maty. Ary amin'izay fotoan'izay vao mahazo mitomany ny olona. Ka ny tsy azoko angery Rato hoe inona zany tsy andevenanareo azy fa ho tehirizinareo fotsiny ao ka Rehefa hoe aza miteny mafy tsy azoko mihitsy ho alevina izy fa mbola manangona volana tanterahana izany fotsiny fianakaviana. Aty aminay manko rehefa maty ny olona iray dia mihila aminona omby sy akoho amam-borona. Fady tena fady kosa ny henan-kisoa. Asaina daholo mantsy mimponina ray vohatra sy manodidina. Mba fombinina re zany dia efa hafiriana zany izy io ny taoka. Dia tsy oloha ve na maniry olitra. Marikototra marina na ny milaza n'izany fotsiny Efa misy fomba fitehirizana azy re. Asorona ny taova mety hanafaingana ny fahasimbanin-drazana dia tehirizina ny hoany izy io fa tsy ariana. Avy eo atsindrona ranon-javatra toy ireny formol ireny amin'izay maina tanteraka ilay razana. Andriamanitro, mampiorokoditra. Dia inona koa ny ankoatran'izay? Inona koa ny tokony homanako ankoatra ny miresaka amin'ny razana? Dia ho tantarako amin'ny Mengaly tokoa re. Jery ity izy raha tsy efa miandry fatratra sy olona saiko. Dia efa mampitandrina anao ary Rato Ody ara mbola hanafenanao zavatra ohatran'ireny. Milamina rehefa azafaiko anao ny momba ilay famadihana raha-pitso e. Tsy toy ny famadihana efa renao sy fahitanao ohatr'izay mantsy ny anay. Fa isinona indray? Rehefa vanim-potoana fiakaram-bokatra tahaka izao izany hoe volana Jona dia manao lanonana be izay. Mitovy amin'ny famadihana ihany moa ilay izy saingy misy mampiavaka kely azy fotsiny. Hazavao tsara aloha Rato ka. Dia tonga dia teny anao amin'ny antsipiriany mihitsy fa tsy efako ilay tapitapoana. Ary mandritra ny 3 andro eo dia avoaka ao am-pasana avokoa ny razam-be anay rehetra. Ary diovina izany hoe kosehana moramora amin'ny lamba ary ampiakanjona izay fitafy tena tiany fony fahavelony. Ampiresahana ihany koa dia ampanaovana izay zavatra nahafinaritra fony fahavelony. Maninona tsara hoe Rato. Ohatra hoe olona mpifoka sigara ilay olona dia ampifohana sigara. Rehefa tonga io lanonana io dia raha tia misotro toaka izy dia atao tahaka izay koa. Tena hoe ampisotroana toaka ihany koa ve izany?
dia maninona zao izany tsy nazavainao tamiko hatrany am-piandohana? Famadian'izao foana ny lazainao fa ohatrehantsika aty, ka ninao efa tsy haiko tsony mihitsy hoe mampirefaty sa inona ny ilazana azy? Inona ary ty? Tsy azoko tsony ka. Aza manao fomba fiteny tahaka izany ianao fa isy ary eo ataonao moa fa raha nambarako anao hatrany am-piandohany izany dia nanakaiky aty ianao. Mety tsy nanaiky ny ampakariko vady akory angamba. Nefa ngeka ireo razam-biana ireo ny angatahantsika tsodrano amin'ny fanambadiantsika e. Zava-dehibe ho an'ny tokantranontsika voahory ny tsodrano io. Ay kosa. Ekena mba tsy hifandirana e. Efa tiako moa zaka afaka no aiza tsony. Na ny lalana miverina aza miteza toy ny mandingana vohitra 12. Fa mba miangavy anao ary miangaly. Mba meteza eo amin'ny toerako e. Azoko tsara hoe tsy fahitanao le saingy tsy misy tokony ahinany aty. Manaraka an'izay ataon'ny olona fotsiny dia milamina e. Ianao zao raha mpitso tokony mba manantona ny eny dia mba mialatsiny aminy. Tsy mety aminay aty manko ny manonona olona hoe maty le olona raha tsy voalevina izy. Raisin'ny olona toy ny fanimbazimbany izany. Eny ary mba tsy hampitatra be an'le resaka dia tsy maninona andefitra satria zanaka. Tiako kosa nefa ianao manaraka ny mba hampiomana ihany amin'izay tranga tsy mahazatra ohatran'izao mba tsy hanaovanovako foana sy tsy hitsaran'ny havanao ao tsy mahalala fomba. Efa hoe mialatsiny ho aho. Aleoko taperina amin'izay izany resaka izany ka manjary miteraka ady dia makamo. Ao vieta tratrako dia matory amin'izay izany mivadika izany. Tompo, tsy mino hoe any amin'ny farany ambony amin'ity trano atoriana ity no misy razana mipetraka. Marina mafy raha tsy lombolombo ny matory any am-pasana. Ino ny torimaso azo ato? Tsy handehandeha rany trano ato ve ny angatry le dadabe razana efa maina iny? Tsy teritreritra marina. Aleo asiana vavaka aloha vao matory ka. Ifonako rery neny a. Tena tsy nanazava-melo tamiko mantsy rado e. Omaly izy zao vao nanazava ny fomba rehetra aty. Say koa vao nahalala ny tokony sy tsy tokony atao rehetra. Miondrika mpanajana eto anatrehanao sy nenibe razana tasy a. Tsara izany rehefa nazavainy anao daholo ny fomba rehetra e. Tsy misy tsinonao izany anaka. Ianao aza tsy nahalalako. Ka tsy izany koa nge hony fa natahotra koa n'izy hoe sao dia tsy hanaiky no ampiakariny ara tonga dia nambarany hameloa le izy e. Nga koa misy an'izany retsy a. Rehefa mifankatia dia mila mifanara-tsaina tsara. Ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano noho izany a. Ianao dia manaraka an'izay fomba n'izay ho vadinao. Na mety hoe misy tsy mifanaraka loatra amin'ny sainao azy. Tsy efa hifanao voady ny ara-dia mandrakizay moa nareo. Eny ray tompoko. Izay indrindra. Inona ny anarahana azy aty amin'ny tezaka aty raha tsy noho ny fitiavana? Ampanjakao ny herin'ny fitiavany. Zava-dehibe ho anareo angeno alehanareo aty e. Iankina no avy ny tokantranonareo ray manontolo. Misaotra betsaka ary neny tsy misorona. Mafy amiko aloha tia mifopony ity kanefa dia tsy maintsy natao mba hampilamina ny fiarahamonina izy tsy haharatsy fihevanany. Fa le firesany koa aloha dia ohatran'ireny maniry ahakolaka izany hoe ekeo ny fomba taninay. Raha azoko tsara izany dia tsy mananjoan-dahan'izay rehetra hitranga ity mihitsy a. Eny e, tiako rato dia izay ihany aloha no tokony atao andoha. Inona daholo tokoa re izany miandry ahatiry lanitro. Neny ravelo koa moa mba efako ihany fa tineny be razana tasy ity no hitako manao fijery misopirana azany foana. Amin'io tsy miteny tsy mivolana fa monjomonjo fotsiny. So efa mbarazana mipetrapotsiny koa ary izy io. Kivy sahady any efa mbola misy herinandro be izao. Aleo aloha anaka akasalovana. Iaraka iarahaban'ireo razambe atsika tsika mianaka.
andraso vetivety dia miaraka tsika raha domanko noko marimarina fa efa mivoaka maraina vo mangiran-dratsy mihitsy izy dia laza. Mengaly atreo no azonao andehanana mikapa farany Zany ye tany masina manko ty hitsahantsika ity dia rehefa miarahaba-azy ireo tsika dia mila miondrika mpanajana tsara ianao endrineny inona re reto manoloana anay reto mahatsiravonany mitsiranreto razana be dia be reto fenorazana mitsorojoro ilay tokotany be. Amin'io zareo tsy mijanona mamoaka hafa. Tsy ireo ty le rato atalabe ty. Tsy taitra akory mamoaka sy mampitsoro an'ilay razana. Ao no mampiakanjo, ao no mihogo ny volony, mampisotro toka sy ny sisa. Manofy ary avesa planeta inona rety misy aty Ireo razana amin'io efa maina sy boboka daholo. Marina raha tsy voakity andreo dia mibo. Ny sasany zara raha efa misy volo nefa dia iogoina ohatran'ireny volo tsara bakoly ireny. Fa ny mahagaga nefa dia mijoro tsara daholo reto izy. Akory lahaly indro entiko eto anatrianareo ny vinanto vaviko vaovao Mengaly no anarany fofombadiny drato ilay faralahako tsara tare manao ana tompoko mitanynandro ve rakoto mandimby tsara ihany ve nareo io akery Mengaly ny rahalahy ny dadara tsy mba lamatoa eo arabaoro zareo fihina ary ty miarahana be ty zana be mifoka sikara sy manao malabary marina. Salama tompoko andraso retsy vorolany retsindray niteraka raha manantoanina niarany lozam-pifamoivozana kiny na hafatana izy menakavy raha zareo sika hiakatra ho any ariviny ny tradoza dia izao amin'izao tsy misy mahasahy mandeha fiaratsony izay tarana ny mbola velona hitandry mbola ry anjoro tokotandry ilay mazotany tondra andry zareo tamin'izany tsy nampiasaina tsony ary to misy zazakely 12 teo ry zareo nisy zaza nisy efa lehibe ary nisy mbola mena vava zato vavy zato reto ny fofombadiny rato zanako faralahy tonga vahiny zahay manao ana daholo nareo tompoko saika adino bebe zanety mila makeny koa ianao raha fozambe atsika mantsy izy andao tsika mianaka hoeny malaky raha azoko za dia hitetiny tetiarany reto razana be dia be reto zay zaza nefa ila hotorany tahotra zao tokoa le hoe fotompitory tsara izay olona irahana ka tsy haiko hoe nitompingo ve asa ahoana. Veka lato ihany nahoana kiny nipoka velolato tapitra mitady andringa ny avambadindry avambadiko ilay mbola velona ve aloha zany reo efa lasako razany aza mba mahita lazaina eo kirikala za tsy adalaina lohako azy zany efa ila hitresaka reraka amin'ny merabarazana angandra vaviko tena tsy napoziko akia tena hoe tsy androko izay arivony andro tsy maninona izany aky io atao eva-tsaina fotsiny hoe fombafomba fotsiny tsy maintsy atao io dia izay fomba tahaka ny fomba rehetra ka fomba sampona be kosa akia
taiza tao anatin'ny 80 taona kiny ny isy hoe mampirevy razana ohatran'izao. Amin'io ve ki razana efa mipetraka tsara taria amin'izay misy azy taria mbola fongarana sy kirakiraina indray. Tena miorina kiny otodohako a. Amin'ny voalohany ihany akio fa rehefa zatra indria dia mandeha ho azy amin'izay ny zavatra rehetra. Efa nandalo ny toandry izao daholo nkekiny vinanto rehetra tato amin'ity fianakavian'ity. Dia tena marina ve aloha le hoe ireo ny andeha hitsodrano anay avy eo? Eny akia, sady teneniko indria ambinina be indria amin'ny tsodrano io. Tena tsy misy laingako amindringa izany. Raha tany saiko indringa mba mifanananay sy njaka tsy indri. Nahita ny tsy fahita aty. Mila mivonina tsara fotsiny saindri dia izay mbola fendoany izao. Aza kivikivy izany akia. Indri akiry sainty aza mandamindamindresaka eo a. Fiandohany ahoana kosa izao. Tonga dia tenenao na daholo aky ny zavatra miandry rehetra isy io manako ka tsy efako tia mitebiteby lavo ty. Aza mikorobaka amin'izany ho andry. Tsy misy hamono andry izany aty akory. Tsy misy koa ny hoe ho atao sorona na toy izany. Raha tsy izany matsy mety efa tsy hitandry velona ohatran'izao tsony a. Indri koa aza manitatra eo ka sady aiza koa moa kiny alalako raha tsy efa razana mandehandeha kondry io. Zao topazako maso zao manko ohatry ny razana daholo. Marina e. Razana ve kia dia sakafo sy sotro rano a. Ndry koa zato. Ohatray, inona moa ny atao amin'ireo razan'ireo? Motsy ampisakafoana sy ampisotroana rano. Ny saindry koa nefa mikorotany. Eo tsapao raha tsy mino andry. Omeko lalana nongo mihitsy ary. Dia andao amin'izay ho no atsy avaratra. Andao. Fa misy inona malala? Inona ary tia mikofokofoka tsy misy atoriana ity? Lano parasy ve sa lano moka? Asa. Mety ianao avy ny lalao sy nampiresaka razana angamba dia mandry eto anilako. Mengaly a. Inona ary izany lazainao izany? Tena tsy mety mahita tory ary rado a. Tena miorory tanteraka ny any anatiko manontolo any. Inona nefa izao mampatahotra anao eo e? Sa nanofy ratsy? Manatsafa ve ianao izany ry rato sa ahoana? Izao iainako izao ka inona indray ary? Ahoana ireo razana be dia be mameno trano sy tokotanireo? Raha miara mitsangana manan-kendantsika moa ireo dia ahoana? Ianao kosa dia manimba saina amin'izany. Anakendanao ahoana ary zareo e? Ianao angana nanao ratsy azy ireo no kendainy ka? Miany fiainana loatra nareo ka. Ekeko hoe samy manana ny fomba ny fahazahoanareo izao kosa tena efa tsy haiko tsony. Mengaly a. Mareta kely moa hoe. Tsy efako ka. Vitanao ny androany dia tokony vitanao ny ambony rehetra. Sy babatanty anie ianao e. Dia zavatra kely tahaka an'izao ve dia tsy ho afinao e? Dia inona izany le mbola miandry anahy? Nahoana ary raha tonga dia tsorina izay tena miandry ahy e. Tsy avelanao hiady saina amin'izany eto fotsiny a. Tsy misy tokony hampatahotra anao izany intsony ho aho. Kalma fotsiny. Ao matrio amin'izay fa reraka izany. Reraka nampirevy razana. Ianao koa izany. Bonne nuit koa ianao e. Bonne nuit dia bonne nuit betongo keliko. Rato. Tena tsy tsapanao mihitsy ny fahoriako a. Miorory fatratra ny saika. Ataoko ahoana ny andry saina amin'izao? Dia inona koa no mbola hiandry ara-pitso? Nanofy aho hoe nenjehandreo razana be dia be ireo ary nandositra.
avy eo ny tevana be ny nanapitra ny lalako dia voatery tsy maintsy nitsambikina hony ay ho ny mbola razana be deaibe koa ny andry atao ambany tao mety tena matahotra loatra koa ngambaka ohatray ary aiza koa azany ohatra ny hoe mangatsika be tsy mirako tamin'izany rato lasaizy rato sady tsy eto ambony fandrilantsony angeza zany tsy azoko ahoana koa ary zao ny kanjoko ahoana koa ty akanjoko ty tsy le robina mpanjairina amin'ny vodiondry ve ty resy ty toerany ty marina mafy raha tsy aty ampivoan'ny ala aleo za iala teto fa ho fatifaty foana ty ka oay to razana fotsiny mibahana ny lalako aleo iverindalana ka ary to fenony razana zay ale rehetra aiza reny ale akory lanitra fa saika andeha ho aizy ianao raha avako manatona daholo ry zareo rato ahoana izao ataonareo inona ty fa angambola tsy nazavainao azy indray rato ny ataontsika eto aleo zany hitondra ny teny fanazavana ho azy zao ry mengaly tonga eto izay razambe rehetra tonga eto izay anymetsodrano ny fanambadianareo sy rato zanakay misy fombafomba tsy maintsy ataontsika anako zao alina zao rehefa katroka ny amin'ny 12 alina andrekako dadabe Ratsimba ngamo ianao tsy efa le razana maina tary ambonindriana tary lozenina re ty hitany masoko ty razana miteny razana manao malabary safotra marina ny olo tiako lozy ty marina eo ampeo milaza ry zareo tony koa tena olona manahirana visasaka nefa tiany alina tsy mety eo raha mihoatra ny amin'ny 12 zay indrindra tsy mety eo raha mihoatra na dia 2 minitra aza mingaly manao avy ianao mingaly io kosa fa mahatsiaro ka mingaly maheno avy ianao mingaly maheno avy eo andry rato izy tsika zany mbola ty afonala ty retsika anao ny fombafomba amin'ny fifamofotsika rato entomody rato tsy tehijanona ty efa matsiaro ve izy ato efa menomenina be o nendra velo sy dadabe Ratsimba efa latsaka 10 minitra ngeny amin'ny 12 alina saintia ahoana ki indry koa miray tsy kombakomba amin'ireo tsy naposiko akia mba niverikony mandrika inona moa ny eritreretina iraisana tsy kombakomba ianao ve efa ho lasa dala sa maninona mengaly tsy anjarako velively milazandrian'izany fa anjara mivadindry sady asa mandany andro amin'izany tsonindry atao fotsiny izay asain'ireo ampanaovana dia milamina mba tsy hanana andritsihana anatria amin'ny fianakaviana sy ny razana inona ny rarahiako an'izay tsiny ihany razana ireo razana mitsangana be ireo no tadiavindry tsodrano ny fanambadianay koa raha tsy fanambadiana somby izy tiako mengaly ny vavanao mba fero ahita lozy eto any antsika zao le tena nandehanantsika ty fanambadiana ara-pomban-drazana araha itsodrano sy akasitrahany razam-be mitony ianao dia ndao tomboka andraraha fa mandeha ny fotoana ao raiso ny tanako mengaly nandalo takan'izao dolo ange ho avy vonanto rehetra teo alohandry zava-dehibe ny tsodrano
ary tsoroko amindri fa ny azo ao tsy nanenenako mihitsy. Lasa ambiny karena sy ambiny pahasoavana be izay roa kely no ny fanatanterahana ny fombafomba io. Ka tsy laviko ange hoe nitsodrano zava-mahery fa tsy hoe izay tsodrano rehetra akory dia ho raisina daholo e. Razana ve akino ataoko hitsodrano ny tokantranoko? Tsy loza sy atamy ve no azonay? Mba asio fieritreretana koa ilay fiainana kia. Tsy izao zavatra tsy misy fotony rehetra izao dia andeha inona fa hitondra voka-tsoa avokoa. Fianakaviana efa mivadikondana. Efa tena mihoatra ny mety kosa ny vavanao razazavavy a. Jereo amin'izaoko, razana hita ny masoko izao, efa nitsipaka tary. Indro mijoro eto anoloako dia hoe hitsodrano andray. Raha ianao mandinika, moa ve tsy herin'ny maizina ve no mampitsangana an'io? Ay! Raha tsy hainao izay ambara dia aza miteny fotsiny dia ampy. Tsy voatery manimbazimba ny fianakaviako toy izany ianao. Dia sahanao ve ry rato? Mbola tsy nisy nininona vita akory tamintsika dia sahanao no mikasitana anahy, za tsy mahefa rado ataovy ireo koa ny fatim-pomban-drazanareo. Mengaly andeha ho aizy ndry e. Iny tambatambazo ry rado Manaiky ny amafisan-dohanao tiaka. Aleo andeha, tsy ho lasa lavitra akory ny deliverina eo. Miala tsy ny aminao ary rado fa tsy ake kosa ny fanambadiana toy ireny fa ny mbasimbana ny asy ny razana tsotra izao. Tena mifona reto dabe. Mifona ao amin'ny Mengaly ahy. Tsy misy hoe mifona. Rehefa manimbazimba ny razana dia tsy maintsy sasiny. Iny enjeo. Izay ihany ary ny farany ty alabe ty. Za koa aneny adaly. Maninona moa any miazakazaka. Ary zareo azy ohatrany tsy nanenjika akory. Aleo aloha asiako mandeha mora ihany ka. Reraka zany tena maheno feon-javatra zany. Tena feoana fiara zany. Fiara zany any ambadika an'izany. Mety efa ao ambadika kely ao zany ny lalan-tany iny. Aleo asiana zakazaka mandinidinika ihany sendra lasy eo indray zany. Oay, io tokoa hoe ny lalana. Misaotra anao Andriamanitra. Efa akaiky ny fahenoko an'ilay feo. Mahagaga kely fotsiny dia hoe ay ve ka mbola misy fiara mandeha ihany amin'ity lalana ity rehefa alimbe ohatran'izao e. Inganika mba fiara andeha hiakatra izany. Iny tokoa iny. Ary taxi brosy mihitsy nge izany e. Mazda fotsifotsy. Leo tonga dia sakanana. Mirimorimo be koa izany asa hitako ity ka tsy hijanona. Ye! Mba hoento re! Mba mingavy re tompoko! Io fa nijanona ihany. Andehana koa andrangaty rehefa tafavoaka tato fotsiny aloha za dia izay ny zava-dehibe. Salama daholo tompoko. Misaotra be dehibe anareo nandray saika hiakatra kely ho any Antananarivo re za e. Afaka mba miaraka aminareo ve Olinona koa ary reto. Tsy misy miteny, tsy misy mivolana fa mivandravandra fotsiny. Iny kosa ka efa mivelomin'ilay sofera ny fiara. Lasao. Tena hoe tsy hahenona atao anaty fiara na dia lalitra misidina aza.
paholinina reto. Inona moa izany fa dia mifampilongolongy ato fotsiny ko. Amin'io miritarita tsy hoe mainka ho aiza. Mety poritra kosa ngamba ilay soferako. Fa mahagaga koa aloha mijery an'ireto olona reto a. Ohatran'ny hoe olona efa hitako izany daholo. Efa hitako nefa dia taiza. Mety ny saiko koa ngamba ny miasa loatra ka miandro koa alina raty eo. Nefa na dia izany aza tsy matoko lolo ny endrika ry zareo. Tsy mety miverina koa ny fitadidiako. Fa aiza ry ny lalan'izany taxi brosy izany? Tao miritarita tsy hay hoe aiza ny tena direksiony. Dia iny fa nijanona. Fa aiza ry ty toerany ty? Marina mafy tsy lalana makany Antananarivo ilay nandehananay teo fa ohatra miverina any an-tanàna. Fa ahoana izao ry zareo a? Nahoana tsika no mijanona ato? Inona ny dikan'izao? Tsy miteny tsy mivolana izy mianakavy fa mivandravandra taty amiko daholo fotsiny. Sady mitsiky tsy ravo hafahafa izany daholo. Lozinina rety e. Alora nga hivoakaingana ka. Zay. Voaka ny fiara dia razana be dia be no manao faribolana amintsena. Ilay tomobilina teo koa lasa tomobilina rava tsy misy kodiarana intsony. Zahay tokoa voatsaroako. Ilay Mazda nitondra an'ireo avy ny rado niara-ny lozam-pifamoivoizana ange izany ilay nitondra ana teo e. Ary ireo avy ny maty izany ireo tao anatiny. Enjan'izany marina. Iza koa iny manantona iny? Toa ny razan'ny dada Beratsimba. Finitra izay tsisy ny endriny. Asa hitako reka ho tapahan'reto razan'reto loha eto ahy. Anio aho izany vao tena hanampy isa azy ireo atiako. Tsy misy irika intsony. Inona moa izany fa rehefa tsy maty ny trohan'ilay Monsieur Ansara dia maty ny faty mitsangana fianakavian'ilay fofom-badika. Raha matoa kely miangaly, ainao moa hoe fahotana mafaty no nataonao. Fona re tompoko. Tsy vita ny fifonana intsony e. Tsy zavatra ratsy akory no kasainay atao aminao. Fomba entina hitsofan'ny rano ny tokantranona resorato zanakay, nefa dia vava ratsy fanambaniana ary fanimbazimbana no nasetrinao an'izany. Eo ary anaraka ny fomba anareo rato mifona. Efa tara loatra. Io zareo tonga dia batao Rato mba mitenena moa e. Toa ilozanao mitanondrika fotsiny. Rato asa vela hoentin'ireo re zay. Noho ny fanimbazimbana nataonao dia tsy maintsy hampiarana sazy famaizana ianao, ary tsy mahazo manambady ny zanakay ihany koa. Andray? Efa nanafatrafatra foana nge izay hoe arao fotsiny ho azy ataon'ny olona dia milaminy. Be dido loatra ndriko dia izao mivokany. Ela be zany e. Mainka anonoka ny olona raha miposaka eo ny masoandro. Io le roento izy eny amin'ny farimasina ny fotoana. Hoay, roa hitinareo ataonareo inona e. Avelaonareo re zay e. Avelao ary le faty mitsangana be reto Avelao fa makaty ambavako daholo ny ratsan-tananao. Vonjeo!
Mifona re tompoko, mba manana re foatre. Ay tokoa moa reto razana, tsy misy fombo temintsony. Tondraka dala fotsiny amin'io ny trano mangatsika be. Ahoana ary ny ataoko mba hahafahako eto e? Le rato amin'io mitazapotsiny tsy azo antenaina. Aleo raha nga hodiko torana any reto dia hita eo indray izay ataony a. To vehivavy moranitsika koa ny andro rato ka batao ary dia asitrika any amin'ny toerana tokony misy azy amin'izay e. Entiny reto aizandray ary a. Ela ny ela marina fa izay vao nisy hoe farazana indray no milanja ny velona. Mangatsika be azany tamin'ilay nitobasana rano teo. Aiza renao sady malalako a. Tena velanao mifirafiraindreto fotsiny veza fofombatonao. Tsy tsapanao mihitsy ve izao fahoriako izao? Nahoana loatra re ihany nentinao tatira fantatro meloa fa izao nahazo aty e. Nahoana? Za koa dia nentiny foty tsy nahalala akory an'izay hafaty a. Marina ny tenineny hoe mba fotopitory tsara ihany aloha ny tena ho antondianareo. Ohatran'ny manana tsindry mandry hafahafa ozy izy. Neny a, zao na mbola ho tafody any aminao na tsy tsy sanako mahatra. Very faty aty atanin'olona aty. Ao, ingeo mivaravarana manarina fasany. Aleo izy ny andry. Avelantsika ho 3 andro sy 3 alina izy a. Raha tany velona somatsara izy dia mbola anjarany izany no velona. Tapahana kosa nefa ny lelany mba tsy hafahany miteny fanepasim-bana ntsony. Raha sanatria maty kosa izy a dia manatevin-darana an'ireo razana mpianatra raha. Foazina hiady manga raha toa tsy mitay e. Mifona re tompoko, mamela re ay, mifona re. Way, tena tsy noheno ny fanatapiny ampasana ary narindry ny varavaram-bato manakatona ny fasana. Mifona re tompoko, asidinato re ay. Vonjeo re olona, vonjeo e. Sareo atapasana atao marina. Amin'ny fomba ahoana koa no mbola havelomako 3 andro sy 3 alina tsy misy rano, tsy misy sakafo ato. Sady tsy misy hazavana, tsy misy ninina. Marina mafy tsy ho lasa dala ato raha ho tafavoakato. Nefa mbola ho tapahana ihany koa ny lelako. Zany efa ty reraka mipopoka ny varavaram-bato io fa tsy misy farany. Tsy misy hena hitsoahana sy hanoerana ntsony. Ataoko ahoana koa moa nefa ny halohatra n'ireo razana efa ho firy. Aleo mivavaka ka hivavaka ho an'ny neny sy ny fanahiko a. Le reniko mahatra tsy mahalala ninninina. Sady mbola mila fikarakarana be satria tapatongotra. Rehefa rava-tsy ho ela ihany nofoko te. Aleo ny fiainany lanitra no manina. Sao ndry izany ry mengaly fa tena hoe raitra no maty.
tsy miara-mikorana amin'ireo rahalahinao ianao, eo ianao nytonondrika fotsiny. Ekeko hoe tsy raikitra ny fanambadiana sy ny fitsofandrano kasaintsika ho atao fa ny famadihana nge mbola mitoy e. Efatry ny maly io e, tena gaga. Androm-pifaliana nge zao andro zao e. Raha neny mengaly indray, tsy mendrika anao sy tsy mendrika ho isan'ny fianakaviantsika ny tovavy iny anaka. Aza manary toky fa mbola any ny anjaranao. Somary radreraka fotsiny ary ny dadilahy. Izay no mahatonga nitokatokana ity. Eny ariko, fa mba mitsikitsiky moana dia izany azy. Eny rery neny e. Raha mba fantatrareo matsy ny dadabe ny tsy haiko. Toy ny avy nandevina ilay malala ny foko tokoa noho ny nataonareo. Malahelo mafy azy a. Tiako loatra izy. Dia noho izao fombafomba rehetra izao tokoa ve no anakinako ny fitiavako. Resaka fomba no mibaiko ny foko. Tsy lariny loatra ka. Za mihitsy ny tena diso hoe. Olona ny lama tsara tany amin'ny misy azy tany no nitaritiko ny jabajabaka taty. Tokony foanana amin'izay koa raha ngaty fombafomban-drazany ity a. Efa vanim-taona ny fahiratany izao ve dia mbola asiana an'izany ihany e. Tokony navela hivady an-karalalana fotsiny izay roa. Toa tsy ho tantoko miaina tsisy anao ry mengaly. Ao fa tsy maintsy hitady hevitra hanafotana ny fankatiavantsika. Ohatray, ary toa nitsangana tampoka teo ty ianao? Hiditra kely any an-trano ary neny a. Mivadika tampoka teo koa ilay volon'andro. Any ianao dia mba asay vitondrany miadanana bavinao lamba koa ho tafiako ka. Za io tena kovitra nefa tsy afa-mihetsiketo noho ny fomba. Anareo olombelona zany e. Za efa tsy mare an'izany intsony. Aza manao an'izay iomezako eo koa ianao dada. Marina kosa zany ka no. Fa olana ve aminao mitanondro tavety fotsiny. Ka inona ary ny tadiavinao ataoko eo e. Efa avy ny fandahatra adiny 100 tamin'ireo razambe a. Nirorako fotsiny lany, tsy misy irara indro zareo an'izany hono. Amin'ny apahany nefa misy fahadosoanao ihany izao. Raha nampahafantarinao tsara amin'ny mengaly ny zavatra miandry azy taty, dia afaka nandinika sy niomana tsara izy. Mba efa zavatra fantany miandry azy taty. Zao nefa lasa taraiky sanatria ho very fady aty ilay zanak'olona. Nefa dia mifitiavana anao no nalarahany anao taty. Ka natahotra ry ary sainy tia. Matahotra sao emidalana izy ka tsy anaiko no ampiakariko vady indray no ifomby io ihany. Ianao nge tsapako hoe tia azy ihany. Tena tiako izy sainy tia. Tsy vitako ny aina tsy misy azy. Raha izany tokoa ny lehibe amin'ny fitiavana ho azy a, dia azy lozanao midongizina atsony. Ndevonjeo izy. Ka tsy hitako angizy azoko atao e. Ainao ihany no faiza manao an'ireto razambe atsika. Zao ary ka hainao tsara. Aleo ianareo ampiko. Mahonja loatra mijery ny fijalianareo. Ka inona ary ny azonao hanampiananay e. Sao hiteny hoe hitsoaka? Impossible. Tena possible ka. Ho tana fady dadabe-Ratsima mba ahafahany manakana fivoahanareo ny tanàna. Amin'ny fomba ahoana e. Za nge ka tsy tianao ratsy any dadabe. Teo afaka ato ve nareo sa tsy? Sa indray ve dia antaniny e. Eny e, lasa ary e. Inona ny tokony ataoko? Raha ny resaka reko dia misy anto matony tehirizina ny taovan'ireo razana rehefa avy ny esorina tao aminy. Indrindra fa ny dadabe-Ratsimba. Ny tehirizina anaty karazana bokaly izy io ary raha hitanao misy azy ka arianao anaty rano mandeha ireo taova dia lefy tanteraka ny herin'ilay razana. Raha ny fahafantarako azy dia ao amin'io hevitra andrino ihany misy ny taovany. Ao fa dia daviko izay hevitra tafidirako ao. Misaotra betsaka ry sainy tia. Tsy misy isaorana re. Raha vaviko foana nge mengaly na mpanambadiana azy. Mo tsapako ny amafy ny fankatiavanareo.
zao kosa nefa nytady rado a vo manao an'izany rehetra izany ianao dia efa namamamadika amin'ny fianakaviana tsy haiko hoe azonao ve nytiako lazaina azoko tsara ka tsy tafiditra pasin-drazana tsy isan'ireo mpandova ny aremben'ny fianakaviana mety hoaren'izy ireo tsy ho zanaka mihitsy aza fa efa sy tsy misy vidiny amin'ntsongo izany ankehitriny saintia ary ndehana amin'izay ary vonjeo olo tianao so tara loatra e izay mbola misaotranao foana ry saintia velomana amin'ny mengaly ihany mifona ho saintia hoe tokony na voasakana n'izao rehetrarehetra izao ihany asaingy mbola fenitahotra loatra izao vao tena samo mampalaelo loatra amin'ny mahazo mivoninanto ato anatin'ity fianakaviana ity iany ary izay fa lasa fa mino nefa ianao fa tsy ho voasaringotra amin'izao ianao a mirarisoanareo arado a aza manany amiko dia tia misy valopy a rehefa tavavoaka soamatsara nareo voasokafy tonga ihany aty efa ty anoloany ity ny fasana nandevenandreo amin'ny angaly misaotra an'Andriamanitra mba tsy nisy nahita miangavy ry Andriamanitra mba ataovy mbola velona ny olo tiako hoe engany aho mba tsy ho tara loatra tsy maintsy avotako ianao inona dia ny fatinao aza sanatria no ateriko any amin'ny reninao aiza moa le hidi-pasana teo ty eto ka sofa tsy tsikasitra tadabera tsimba no nakako azy tao an'nefiny andraso arehitra malefaka ny lampy sao isy ahity eo retiko totam-bato retsy isa mele sorona dia tafiditra zay fa tafiditra aiza mengaly maizina tsy fakahitana ato tena io nitakoko anjoro-pasana io marina izy io mengaly mamanala be ngeza nyfatana izany mengaly ho mifoaza rado rotianao ihany ty mifoaza mory mengaly mifona namelatry saremanao zao mengaly rato ianao tokoa ve io rato mengaly velona ihany marina ny olo tiako misaotra an'Andriamanitra rato ahoana maninona ny tena foy ahy ianao efa fantatrao tsy misy miafina aminao efa mafy ny zakaiko talohany nampifakaty atsika nefa mbola nasainao ny ainan'izao ihany mifona aminao ry mengaly tsy mahafo ianao izany olo tiako anenao hoe mifona ao mamela avy ianao misaory ianao an'Andriamanitra mbola velonaka afaka mamela anao rado avelako ianao amin'ny tindray mitoraka ity na dia efa saika nanaraka hatramin'ny haiko aza satria tiako ianao sotro ty ranondravoka azy ty dia ndao andositra tsika andositra dia ahoana ny fianakavianao amela antsika fotsiny amin'izao very zareo tsaronao moa le teniko taminao tamin'izay nitoro fitiavana taminao hoy aho hoe eo foana ninonina sedra lalovantsika ka na inona iseo sitranga dia manambatra hery sika hitrehana an'izany dia ity soloa ianyity ny robinao iny tsy maintsy mamerina mampanjaitra roby sika fa aza manahy
misaotra malalako atray ary inona koa ny zavatra navoakanao iny ataonao inony ny sabatra iny anapahako ny fifandraisana rehetra amin'ny zareo ry miangaly rehefa tapaka ny akikeliko dia tapaka eo koa ny mahataranaka ry zareo efa natao zany tamin'ireo olona nanao toetra tsy mendrika na nandika lalàna fa nofoanana taminy mahampandova sy mahataranaka azy amin'izay koa tsy afaka manarakaraka amin'izay alehako ry zareo dia ho afohinao hatramin'ny fifandraisanao amin'ireo razambeanao noho ny amiko tokoa very rato efa hevitra tapaka ny ary miangaly ary mistakely aloha ianao sao ipitiany raha eo isa roa telo rato Dadaratsimba ohatra misy zavatra fahafa mitranga nge raha vao azy daholo ireo razana tsy mety mijorotsony ohatra dada ary maninona koa ianao zany to lasa hafahafa be irato lasa izy rato tsy haiko re zay nalehany nisy nanotafady ny razana ary velo nisy nanotafady ahoana Dadaratsimba raraka ho azy marina ny nofony rehetra andray mintsana ihany koa ny volony lozinina re ty reraka zany ry rato irezo rehefa kelingisa dia tavavoakytsika efa eo aloha iny arabe tsy vitako tsony ka andao andray ary aloha hipetraka kely sady dio kely amin'io rano mandeha io mbola misaotra anao foana ry rato misaotra tsy nanary atany zary ny fona aminao namelanao ny ady rery sainty amarina neno nanampy antsika ny voaka tany ay kosa tena misaotra azy raha izany nanafatra izy hoe mifona hoana izy raha tsy nanampianao hatrany am-piandohany tena sofa teo izy raha izany raha tsy izay navelanao tany tsisy an'izany re etako oay misy afatra sainty aho antsika tokoa kay moa ato aza sokafana ozy izy raha tsy efa tafavoaka nareo fa efa tafavoaka tokoa aloha ve tsika so malaky misioko eo nefa mbola tsy tafavoaka ny miala efa eo aloha io any arabe za azy efa mary feona fiara ty le taratasy eo ery rato inoko marimarina hoe efa tafavoaka nareo matoa mamaky an'ity taratasy ity carte bancaire ao anatin'ity valopy ity ary efa misoratra ao ambadika ity taratasy ity ny code misy vola ao ahafahanareo manangana fiainam-baovao mety avitanareo mivoaka ny Madagasikara mihitsy azy azonareo atao tsara izany satria hoy ny ody tsy mandika ranomasina mila mieritreritra tsara izay ao ataonareo any anefa nareo vo afaka ny makangy inoko raha teo fa tsy afaka ny aninona nareo intsony Dadaberatsimba raha ny amiko indray dia aza mananareo satria lalam-piainana efa ny akeko niaraka tamin'ny zaka zokony rado izao izay fa marary soanareo roa kely ho ambiny zava-manazatra ho arahany zazalahy sy zazavavy Saintia ndry tena misaotra kely Saintia tena rahavavy tokoa ndry tsy ho voavaliko izao natao ndrianay izao mivavaka ao andria oay
misy fiaramanangasainga iny ry miangaly aiza oe eny tokoa ingane fotsiny mba tsy ho mazida mitsangana malaky ry miangaly a nda hoary e ny farana teo ny ray trano amin'ny maty andihany faharoa nosoratany Toky Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Alalaina Patrisia ho velo amin'ny Olomiajany Irina Lanto ary Anjariliva miaraka amin'ny Miaja sy Tahina Nantianaina Tovy Razanana Mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanatotosa